Voalohany aloha za mipetraka ato amin'ny hôtely dia rehefa naheno hoe misy salon de l'étudiant tato dia tonga dia nanapa-kevitra mihitsy miaraka amin'ireo partenaire avy any Dubaï midina nijery tato zay satria zava-dehibe ho an'ny tanora malagasy hoe fisiana sehatra ohatran'izao fa ny hitako indro kely dia hitako hoe tsy représentatif izy satria tokony ny tanora malagasy rehetrarehetra eto Madagasikara mihitsy tokony asiana sehatra velatra be ohatr'izao ahafahany zareo manana fijery satria zadiny foana fa ny tanorantsika tanora tokony ho avin'ny be firenena tsy atao teny fotsiny zay fa tokony entina mihitsy hoe ahoana fomba ampianarana misy ohatra anankiray zao zavatra tena diraiko ataon'le efa sekoly malagasy le immédiat zay tsy mila mandany fotoana amina formation ana taona maro fa tonga dia hoe mianatra manao caméra mety izy zay le atao hoe skill développement ary zay le vato hoe ka zay zavatra zay no toananay ary zay moa ambassadeur-ny kafotena dia ametraka famatsim-bola zay ho an'ny tanora malagasy io tsy mandalo fanjakana tsy mandalo nino fa ny tanora mihitsy no izahana hoe miezaka manome ina misy ty tonga dia mamorona asy ary le famoronana asy ohatrany ataonareo zao hoe manao resaka any amin'ny tontolon'ny teknôlôjia na ny resaka fambolena ohatran'izay be da be ny zavatra tokony arenina amin'ny fanampiana ny tanora malagasy satria tena marina dia fahitako azy mbola sarotsarony ny fanampiana ny tanora malagasy eto Madagasikara izany hoe razaina foana ny tanora malagasy hoe tanora no avy ny tanora zao fa ny fanjakana malagasy eto amin'ny firenentsika ity tsy mamesehatra ho an'ny tanora ary zay no mampatonga ny hoe zavatra tokony atao satria ny zavatra tsikaritro zao atao amin'ny salon de call center na le hoe le centrale d'appel na vazaha daholo hitako za zao za mialatsiny tena masika amin'izay teny zay satria esclavage moderne io ok ary zay no mampatonga hoe misy zany tokony ezana le tanora any famoronana asa fa tsy natao foana ho mpiasan'olo satria ary zay no mampatonga hoe amikorakizy nianatra rehetrarehetra eo dia tokony asiana sehatra anankiray zavatra ohatrany any Dubaï zay le zavatra vatoeka hoentin'ny Madagasikara programme vaovao mihitsy hoe misy eniny Dubaï dia misy ministera ray mitokana mihitsy famatsim-bola ho amin'ny tanora lokal azo fanjakana taona miangatra ny tanora malagasy zany hoe tonga dia amena rehefa malagasy le tanora dia afaka mindram-bola atao zéro ao amin'le miaraka fanjakana manao appui fa tsy hoe kory hoe aformentsika le tanora dia atao tonga daholo reto vahiny mpanambata-bahoaka reto dia karamany 100 € le ankizy dia iny le lasa mpiasa anefa le ankizy afaka tsara izy afaka manangana le call center dia le ankizy malagasy mitsany tokony ampianaritsika ny atao hoe entrepreneur ary zay mitondrako an'ilay hoe blockchain zany io le vato hoe le blockchain zany miaraka amin'ny client mpandrara client dia vazaha zany tsy tokony anangana orinasy fa ny tanora malagasy ny tokony formena anangana orinasy ampiny izy ara-bola ampiny izy arakatrana raha nareo zany asiny hoe manangana orinasy dosynareo fa izany tsisy tany azotsika lay rehetra satria le tamin'nympanjakana eto tsy haiko hoe ahoana fandehana fa tokony misy accès ho an'ny tanora zay le zavatra tiako ampitaina ary miazany ny aporo etiko ambany radona fanamanana dia hoe hiezaka ametraka hitondra famatsiana vola amin'izay tetika asa afaka mamorona anokafan'le tanora ohatra anankiray zao ho resako amin'ny média resaka tamin'ny Babab studio zany manamboatra le animation an'ny film Madagasikara le miaraka amin'ny spia Dreamworks dia efa niteny tamin'ny Babab studio américain io zany hoy zao hoe ndao ezana ananganana Madagasikara park any Madagasikara aty zany satria le film efa malaza be le dessin animé dia ohatra ny ataon'ny Jurassic Park fa ianareo tsy ianareo vazaha mandeha anangana izy aty fa ny tanora malagasy no asena manangana an'ilay izy aty dia ny zareo vahiny manana traitrefa no manampy avatoriny zay le zavatra ny radona fanamana